dia mbola faly-miaravantsika tsirairay avy ihany amin'ity fotoana androany ity a fotoana manokana izay ifampizarantsika ny tenin'Andriamanitra, fotoana manokana izay andraisanao ny anjaranao, fotoana manokana izay hitahita amin'ny fanahy masinanao anatin'ny fahamarinana, anafaka anao tsy ho andevo-tsony satria ny andevo rehefa tsy mahalala ny zoany a dia mbola andevozon'ny olona foana, fa rehefa fantany ny zoany a dia afaka mitrotra amin'izay izy. Tsy zazakely tsony ianao, zanako malala ozy izy ny tompo a, fa efa nomeko anao ny fahefana sy ny hery ka mijoroana ho zanak'Andriamanitra. Vavakarintsika raina sarobidy efa amin'ny Jesosy. Soatra sy mankasitraka anao indray zay amin'ity fotoana androany ity a, fotoana izay a nomenao anay a, ianao no nitantana anay eto amin'ity toerana ity a, ao anatin'izao émission zao, ministéranao zao fanahy masina, ka aoka ianao ny anatanteraka an'izay programmanao, aoka ianao ny anatanteraka an'izay sitraponao, aoka ianao ny révélé an'i Kristy ao ambadik'izao fampianarana zao, ary aoka ianao ny révélé ny maha-kristiana anay, maha-disciple anay, maha-zanak'Andriamanitra velona anay. Ka tompo esory izay tianao rehetra, ongody izay tianao rehetra, ary ampitoery kosa ny teninao ary amboary ny fonay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia mbola mamerina fiarabanao antsika amin'ny anaran'i Jesosy fiadanan'ny tompo aminao. Matthieu toko fahavalo andiny faina amby roapolo sy fafito amby roapolo no zaraiko aminao androany. Matthieu 8, 26, 27 minaran'i Jesosy. Et il leur dit: pourquoi avez-vous peur, ô vous, hommes de petite foi? Puis il se leva et reprit les vents et la mer, et il se fit un grand calme. Et les hommes s'étonnèrent, disant: quelle sorte d'homme est-ce à qui même les vents et la mer obéissent? Amen. Tete haintsika tsara hitantara ao Matthieu toko fahavalo hoe niaraka sambo ihany a i Jesosy a sy ny mpianatra, kanefa tsy nitovy a le fomba niatrehana le problème. Areo dia ahafantarana eo foana ny ahafantarana ny zanak'Andriamanitra, satria matetika ny olona tsy mahalala izay tokony ataony rehefa sendra olana. Nefa ny ao anatin'ny olana mihitsiny a, le olona rehefa milaza kristianina no miabandonné amin'ny finoana na miabandonné amin'ny foi ananany na ny croyance, dia eo mihitsy ny tena tokony hijoronao maha-kristiana anao. Ohatra hoe gentilisa ohatra zao efa mitsoaka rehefa mahita aretina, fa eo mihitsy ianao tokony hiseho hoe tsisy ny aretina. Misy ny aretina manko, fa ianao manana an'ilay vahaolana hoe Jesosy ny vahaolana, dia Jesosy eo anatinao, dia tsy matahotra an'izay épidémie any ianao. Na hoe tonga ny crise a, dia ianao koa miparitaka eo, ianao koa stressé eo, ahoana ny asako, ahoana ny fivelomako, ahoana vady aman-janako, ohatrohatran'izany. Eo mihitsy ny ianao zanak'Andriamanitra no tokony hiseho le maha-zanak'Andriamanitra anao. Tety dia hoy izy Jesosy, satria avy niteny namono ny apôstôly hoe: tompo, mifoaza fa maty zahay. Jereo tsara le izy fa na ry zareo ary niteny hoe maty izahay, izy tsy miteny hoe maty sika tompo, fa izy maty izahay. Mpampianatra hoe maty izahay. Fa namaliany Jesosy azy dia izy: vous, homme de petite foi, homme de petite foi, ndikan'izay ry kely finoana ozy izy, ohatrany hoe ry olona kely finoana. Dia tsy tonga izy dia niteny tamin'le rivotra sy ny les tempêtes sy le ranomasina nanonja be, fa le finoana le milaza fa zanak'Andriamanitra, le mpiaraka aminy teo aloha ny bedesiny voaloha hoe inona koa ary zany zavatra zany. Rehefa avy nibedesiny hoe tsy dia nitodika tany amin'ny rivotra sy ny ranomasina amin'izay izy, dia niteneniny hoe mangina dia mitsara, mangina ianao ozy izy rivotra, mitsara ianao ozy izy ranomasina. Tonga dia teo ny eo dia mitsara. Hitanao, zay le fahefana zay ao anatinao zanak'Andriamanitra. Tadidio tsara fa izao voary rehetra izao dia miandry ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra, miandry ny fanehoana ny zanak'Andriamanitra. Miandry ianao zany, miandry ianao hijoro, sa hijoro eo anatrehana problème, sa hijoro eo anatrehana tranga anankiray zay ho an'ny olona limité no anehoana ny zanak'Andriamanitra illimité. Illimité ianao zanak'Andriamanitra, sy le fanao anatinao fanahy illimité, satria Dieu est illimité, ianao koa illimité. Azonao, satria ozy izy Jesosy ain'Andriamanitra ny zavatra rehetra, ary ozy koa izy ainy mino ny zavatra rehetra. Illimité zany ne ianao. Fomba ahoana moa ny asahitsika
mandroaka devoly ary fahefana avy amin'iza le izy ary fomba ahoana koa ny azotsika assurance hoe raha metra tanana marary de sitrana le marary peu importe inona ny anarany tsy mila mandamy vola be amin'ny chirurgie tsy mila mandamy vola be amin'ny gauche à droite amin'ny resaka traitement fa mametra tanana fotsiny vita tsy mila mivavaka koa raha izy Jesosy fa metra tanana marary izy de ho sitrany reny zanak'Andriamanitra ve ianao sao de mba tsy mbola zanak'Andriamanitra ianao angatao ny fanahy masina tsika eto amin'ny sekolin'ny HVK mission de miteny an'izay foana angatao ny fanahy masina tsy afaka andeha lavitra mihitsy ny maha-kristianina anao raha tsy manana an'izay anao de mitsangana rehefa nitsahatra ny rivotra sy ny lama ny ranomasina de nitsangana izy 12 mirahalahy de quelle sorte d'homme est-ce izy à qui même les vents et la mer lui obéissent olona tahaka ny ahoana ary ty nafana ny rivotra sy ny ranomasina ary manaiky azy hitanao teto tsy devoly ny baikoan'i Jesosy hoe devoly ampangino fa tonga de rivotra mihitsy ny teneniny ranomasina mihitsy ny nitsiny de ny lamina le izy ampafirin'izao moa Jesosy le mandehandeha teny ambonin'ny ranomasina possible zany fa zao tsy anaovan'i Jesosy démonstration ary Jesosy tsy nanao démonstration teo anatrehan'izy teo anatrehan'ny olona be da be fa teo anatrehan'izy amin'ny 12 mirahalahy hoe possible zany ary miporofolona izy tamin'ny alalan'ny Petera hoe avia re de nandeha Petera nandeha tambony rano ankeo tsika mety hoe amin'izao fotoana zao hoe ianao zany pasteur mandeha ambony rano tena tsoroko aminao fa afaka mandeha ambony rano raha ilainy zany amonjena olona amonjena fanahy olona fa raha hoe idémontrena hoe manana puissance be zaka na manana puissance be anao tsy omen'Andriamanitra anao le izy tadidio fa mifahefana de any fanahy masina fa tsy anao nisy mpanompon'Andriamanitra zay tany Timor efa nitantaraiko anareo any izy ho any sasatsasany fa averiko le izy satria mahafinaritra le izy de nandeha entrana tendrombohitra anankiroa le mpanompon'Andriamanitra groupena mpanompon'Andriamanitra avy ny orana de lasa hoe tsy maintsy midina ohatr' zao zany midina ao anatin'le ohatrany hoe cuvette de zay vao miakatra indray mankeny amin'le tanàna de rehefa avy ny orana any Indonezia de tena tonga de ranona entre 5 et 8 mètres moa zany le rano tena sady mandeha be tena impossible ny hitraversena le izy zao rehefa mivavao mafana Jesosy niteny mihitsiny hoe anio nareo nandeha hitoreny le kristianina be da be efa nahita miracle sy signe sy prodige inona nataony nisy ny hemitra hoe ohatrany tsy fahendrena marina izy fa alao aloha mba hiena ny rano na hoe alao aloha hijana avy ny orana fa nisy vehivavy anankiray no nitenen'i Jesosy hoe zao mihitsy nareo tiako mandeha de vao nanitsaka izy ianao de ohatry ny taky ny nandehanan'i Jesosy mihitsy ny nandehanany teo ambonin'le rano ohatra ny nandehanan'i Jesosy le nandehanan'i Petera nandehanany teo ambony rano de nepita rano izy teo 800 mètres teo le elanelan'le tany anankiroa de nandeha daholo ny ekipa rehetrarehetra zay efa voatendry tafapita somatsara tsy ny ohatran'ny kitrokeliny zareo akory le izy tanareo raha ilaina le izy de omen'Andriamanitra le fahefana fa inona moa ny antony ilavatsika an'izany raha ohatra hoe tsika tsy mita rano akory fa misy pont de tsika andeha ambony rano ve nefa pont fa misy eo mila mieritreritra ihany tsika ao anatin'izany misy karazan'olona anankiroa zany hitatsika eto amin'ity Matthieu 8:26-27 eto de nitenenin' Jesosy hoe nareo kely finoana ozy izy de izy le de Jesosy le olona anankiray le mibaiko ny zavatra rehetra mahita androany fa io karazan'olona io de velona sy samy mitsangana amin'izao fotoana zao ambadika zao fandaharan'izao amen satria maniny io fanahy tao anatin'i Jesosy io ny fanahy anatinao raisy io fanahy masina io aza miavinavy mpanahy tsony hoe olona takin'izao ve ny amin'ny ahazoko fanahy masina tsy zany manome fanahy masina ary tsy pasteur hafa na izaniza hafa fa Jesosy mihitsy manome fanahy masina angatao izy de hitanao zany tadidio tsara fa Jesosy no exemplaire faratapony indrindra mihitsiny eo amin'ny fiainantsika
le verset Marc 9:23 Marc 9:23 ao amin'io Jesosy le teny hoe ny zavatra rehetra ozy izy dia hainy mino Marc 9:23 ary eo Marc 10:27 ao indray izy miteny hoe ny zavatra rehetra dia hain'Andriamanitra. Mila hainao zay ny zavatra any satria izao hiteny aminao aho fa ny zavatra rehetra hain'Andriamanitra dia tokony hainy zanak'Andriamanitra ihany koa. Ny fahefana izay nomen'Andriamanitra an Jesosy dia fahefana nomeny Jesosy antsika ihany koa tahaka ny rahandray ahy no andrako anareo ihany koa. Amen. Mila fantatrao zany zay. Romains 8 ary Romains 8 19 à 21. Romains 8 19 à 21. Car la sincère expectative de la créature attend pour la révélation du Fils de Dieu. Car la créature a été assujettie à la vanité, non pas volontairement, mais à cause de celui qui l'a assujetti dans la dite espérance, parce que la créature elle-même sera aussi délivrée de la servitude de la corruption pour être dans la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Hitanareo, na ny création koa dia délivré eo ambany zokan'ny Satana. Diosika hoe créature iny, création iny. Tsika zao tena hita fa ny vent sy ny mer izay nampiasain'ny Satana dia davina hamonoana ny apôstôly sy Jesosy dia mibaikomy Jesosy tsara mihitsy. Nasainy napetraka amin'ny toerany hoe zahako manana ny fanahy zay tany amin'ny Genesis toko voalohany ilay nitenen'Andriamanitra hoe misy rano dia misy rivotra sy ny karazany ao amiko fanahy io mibaikomy Jesosy izy dia mitsara. Zao no tadidio tsara. Satana dia mampiasa natiora mba mitena amin'ny fiainan'ny zanak'olombelona. Ny catastrophe naturelle rehetra izay mitrango eo amin'ny fiainan'ny olombelona na Madagasikara na Frantsa na Europa na aiza